Vatsy mpitahina, vatsy mpitahina ho anao anio. Dia mbola miarabantsika indray amin'ny an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tokoa nanomezany an'izao tombonandro vaovao ny andro alatsinainy izao. Raisindray ara-ny vatsy mpitahina izay omeny tomponao amin'ity andro anio ity. Zany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia toko 40:1. Hovakikintsika zany amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Mitsangana, mihazava, fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, dia mbola misaotra sy mideranao ary mankalaza maneho voninahitra anao. Misaotranao koa Jesosy noho ny amin'ny tombonandro tombom-pitiavana zay nomenao indray, dia zao fahazavana zay menao anay androany amin'izao andro fitombohan'ny herinandro zao. Ankehitriny Jehova Andriamanitra ray eo, dia mametraka sy manolotra ny tontolo andronay, ny herinandronay vaovao indray raha sitraponao, ho tahinao tokoa ny ranovoaka, ho tahinao raha miditra. Ary ianao Jesosy no niteny anay androany, mitsangana mihazava, fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Eny Jesosy, naposako sady na dia ny tombonandro zay menao androany ary, ka zany indrindra no anakinanay satria ny fiainanay hitatano ho arofombino amin'izao fahazavana zay nomenao zandray amin'ity tontolo andro ity. Ho tahiny mpanomponao ary andeha arak'izay tondranao indray amin'ity tontolo andro ity. Misaotra Jehova Andriamanitra ray, misaotra Jesosy zoko malalo, misaotra Jesosy eo. Amen.